Miarahaba atsika mpanaraky ny pejy, miarahaba atsika vahoaka malagasy ndray raha vanitika amizao andro alahady arivariva izao a. Avy nijery dondresaka za io. Za moa isaky avy nijery dondresaka lahady a, de manohy ny dondresaka eto amy plateau eto raha vanitika. Zany hoe mitondra ny fomba fijeriko sy ny fienoko ny fanehoan-kevitry n'izay vahiny rehetra tao. Zaho isaky vitandro-dondresaky ny TV Plus isaky ny lahady. Anomboako azy a, de amin'ny resaka zay tena nibahana tao a, ny resany rehetra tao a, de ny resaka momba ny fitsarana. Zay no ny resaka nibahana tao a, tamy mpaneho hevitra rehetra tao a, indrindrindra amin'ilay hoe mbola fanjakany kolikoly ao anatiny fitsarana. De anisany ny teny moa i ranabavy haingo paradis tao hoe io ministry ny fitsarana io a de tena miasa. Tena miasa io a, fa aty amle fitsarana mihitsy a no andrakany kolikoly. De namaly azy moa i zokobe generaly Zoko Zanjaka anao. Mialatsiny fa somary misy mafie foana aloha ny raha vanitika efa tsy mahavahiny anareo zany. Ary miombo-kevitra amin'ny zokobe generaly gendarme misotro ronono iny aho. Hoe raha tena miasa tokoa ny ministry ny fitsarana, de mahasay managaja ny mpitsara zay manao kolikoly, fantatra fa manao kolikoly ao. Zany no proof fa tena miasa. Miombo-kevitra aminy aho amizany. Fa hatramizay a, na ministry ny fitsarana anazy a, hatramizao a, nefa de maro ny fitarainana mandefa be ny mbola mandraka ny kolikoly anaty fitsarana, tsisy mpitsara voasazy na migaja na voaroka amy mampitsara anazy. De ahoana moa ny fomba ilazany ranabavy haingo paradis fa hoe tena miasa tokoa ny ministry ny fitsarana. Ny vavolombelony mpiasa de bainga. Ary zay ny ombonako hevitra amin'igny generaly misotro ronono iny. Raha tena miasa izy de fa ohatrany fanaheno tsika vahoaka malagasy hoe nisy ministre, nisy mpitsara nanao kolikoly a, voasazy ny gaja nesorana na mpitsara anazy. Tsisy zany hatramizay ka hatramizao. De ahoana moa ny ilazana fa hoe tena miasa tokoa ministry ny fitsarana. Na itegna tiky niogaoga anazy tatika, tokony izy no atao ministry fitsarana, zao mihitsy moa de nitabataba teto matetiky hoe tokony io Ramatoa Faniry Soerinay voa no atao ministry fitsarana, io no atao niogaoga teto mihitsy zao lasa henatry ho ategna le raha. Firy mempe maneso anaka tonga aminaka ty aiza moa ty le ministry fitsarana le nantsotronao tokony ty ministra inona vokatriny, inona hatramizao kolikoly mbola mandraka ao anatin'ny fitsarana. Inona maha bulldozer anazy. Tsy bulldozer fa deux chevaux zao, fa deux chevaux zao fa tsy bulldozer. Zay zany mahakasika any, tsy inona ny teny avalinao ny ren'olona mandefa mibedabe mandefa impere, tsisy avaly. Zavatra marina ny lazain'olona reny amy tegna. Tegna zao ro niady mafy teto ha ministry ny fitsarana anazy satria nahatoky an'izay fandiovana fitsarana zay. Au début jusqu'à maintenant mbola feo amy kolikoly feno anaty fitsarana no heno hatramizay ka hatramizao. Zay mahakasika an'igny. Fa tiako ampifantarina atsika koa zany, tsika vahoaka malagasy, hoe inona no antony mahatonga ny mpitsara malagasy tsy ho afaka amin'io resaka kolikoly io. De ho raisiko ndray koa lay teny lay député zay vahiny tao hoe lay fandiovana avy any ambony. Satria ny antony mahatonga ny mpitsara malagasy tsy afaka kolikoly a, de noho ny fisian'ny kolikoly any ambony. Satria raha ny feo heno hatramizay a, ny akana fanadinana mampitsara de mandoa 200 millions ngamba izy zay sa ohatrino. Zava misy zany ary heno teo Madagasikara hatramizay ka hatramizao.
misy reo mpianatra na vita fianarana mijanona de antanina hoe fananinanao njana tsy manana 200 millions afana fanadinana. Ahoana moa tsy ahatonga an'ilay mpitsara hanao kolikoly? Firy taona izy vao tafavelona zany 200 millions zany. Any ny fanomboan'ilay izy mahatonga mpitsara malagasy tsy afaka fanaovana kolikoly satria hamerina n'ilay 200 millions na lohany tany amin'ny ambony zay manomeny délibération fahafahana mpitsara. Ary mbola heno koa fa rehefa hiakatra grade eo mifampanoavana koa de mbola misy fandoavan'io 200 millions io koa any ambony am'izay manao dibele zany daholo zavatra heno teo Madagasikara fa zavatra tsy foronina zany. Ahoana moa no afaka ny kolikoly amin'ny fitsarana am'izany? Amerina ny vola zay nalohany daholo zay maka fanadinana de ny zava-misy lay tenana manam-pahaizana tokony ho afaka ara-dalàna, manana vocation am'ilay hoe hanao mpitsara mahitsy marina, lasa tsy afaka satria tsy manana fahefana am'le 200 millions na tsy ho tafita mihitsy na de afaka moyenne zao aza fa hosolonan'le manana 200 millions nitoeran'ilay ambony moyenne. Zany zava-misy zany. Karaha zany mbola tsy foana zany zavatra zany de aza manantena isika malagasy hoe hisy mpitsara madio, mpitsara malagasy tsy hanao kolikoly. Aza manantena an'izany mihitsiny. De eto de hiverina hitodika aminao ramatoa ministra Fanily Soaerinay. Ary marina ny tenin'ny mpivahiny tao hoe mila ministra sahy vao mahadio any fitsarana eo, mampiarina ny fitsarana malagasy io. Inona moa tsy asahinao? Ianao aza teo nesoron'olona mpitsara tsy nananan'olona sentiment. De ahoana moa nananao sentiment zay tratra manao kolikoly eo? Anao ne nasoron'olona tsy ho mpitsara teo tsy nisy nanana sentiment taminao na kelikely. De ahoana nananao sentiment zay hoe mpitsara am'izao vao marina fa nanao kolikoly, nanao fitsarana amin'ny tanila. Inona ny antony tokony tsy asainao am'izany? Zany zavatra andrasan'ny vahoaka malagasy hoe fanovana ny fitsarana malagasy. Zany mila heno malagasy, hitan'ny malagasy maso zany nisy mpitsara voasazy tary, nisy mpitsara voaroka na mpitsara anazy fa nanao kolikoly. Zay vo mipetraka ny anarana maha bilidozera anao. Fa am'izao aloha tsisy an'izany bilidozera zany fa dese voatra am'izao. Bon, zay mahakasika an'igny. Iverenako am'izay le ady hevitra tao hoe mahakasika ny fandriampahalemana. Nisy an'ny resaky iny ranga sosiology iny moa tao, ny polisy tao ihany koa. Iverenako le resaka tsy fandriampahalemana sy ny resaka mahakasika ny mpitandro filaminana zay makany ambanivohitra nitaraina ny député tao sy nitaraina hoe tonga ambanivohitra de hoe lasa le fokon'olona ndray no miantoka sakafo, lasa ny fokon'olona ndray miantoka ny carburant sy ny zao nefa misy budget fa natokanao andreo ohatran'izao. Fangaro am'le resaka tsy fandriampahalemana zay misy am'izao. Tsotra foana na ary tsy ho reraka zaho amerina an'ity fa ianareo de ho lany andro hiady hevitra eo foana. Zay fotsiny zany nenahy amy vahaolana rehetra eto Madagasikara. Misy an'iny ranga sosiology iny moa tao, re moa sosiology olo sosiology amy taratasy mianatsy de statistika ohatran'izay. Fa ohatranay mpandalina fiarahamonina tena ifotony reto tsy nianatra fa tena manandalina mijery ifotony fiarahamonina, mahay tsara hoe zao ny olana ety anivon'ny fiarahamonina ty. Fa nenareo sosiology nianatra reto mantsy miampy am'le fianaranareo taratasy de zay fotsiny fa tsy tena mahita an'le tena réalité de le juste fiarahamonina manodidina fa ohatranay reto hainay tsara ny fiarahamonina any ambanikazo rehetra any na amy villa na ambany ravikazo hainay tsara satria miaina ifotony zahay.
fa tsotra foana ny vahaolona am'zany zavatra rehetrarehetra zany problema rehetrarehetrika zany na kolokolo amy fitsarana na resaka mpitandro filaminana mandeha ambanivohitra mampiantoka inona ty mampiantoka carburant sy sakafo ny vahoakany ambanivohitra sy ohatran'izany tokana ihany vahaolana fa aza lany andro lany andro miady hevitra eto ianareo de lay teneniko foana fa mila lamina ny fiarahamonina malagasy raha milamina fiarahamonina malagasy inona moa no asan'ireo mpitandro filaminana tsisy olo mifangalatsy any amin'ny fokotany rehetra any tsisy olona mifamono any amin'ny fokotany rehetra any tsisy olona mifanompa any tsisy olona mifampikasy tanana any de inona no asan'ireo mpitandro filaminana tsy misy mety andamina famovozana sisa andro no asan'ireo mpitandro filaminana raha milamina fiarahamonina any fotony isan'ny fokotany rehetrarehetra inona moa no asanareo amin'ny fitsarana tsy misy ary tsisy kolokolo tonga aminareo satria milamina fiarahamonina tsisy olona iady tsisy olona ifamono tsisy olona ifampikasy tanana tsisy olona ifanompa de samy tsy manana asa ao nareo fa mianjika raha misy ambolana zara raha isy olona hotsaraina satria milamina fiarahamonina any foana ny bazin'io fa nareo aza lany rondoa tata statistika taty tokana foana hoa tokana ny vahaolana de ny fandaminana ny fiarahamonina manomboka ny fotony fa na ny kolokolo ana fitsarana tsy hisy ny kolokolo ampitandro filaminana tsy hisy satria tsisy raha ho tonga amindreo any na kely aza zay fotsiny ny tsy hisy moa sarotra ny tena zany fa mihena lavitra mety indray isa mitely volana vo isy fitsarana na io resaka ady tany io azo atao ao anatiny any fepetra ao anivon'ny fiarahamonina rehefa lamina rehefa alamina fiarahamonina ny fotony na io resaka tany io satria any anatin'ny fokotany agny misy olobe mahay tantara araky ny tenen'le député tao hoe io tany io neny dadabe de tonga misy olona avy any satria ny olona taloha tsy nahay resaka taratasy ny anina zany fa hoe defa lova foana zay ny olona taloha de tonga le olona miseho nahita fianarana manao taratasy manao borona de tavela le tompony tany vita ao anatin'ny fokotany zany satria rehefa milamina anatin'ny fokotany na ny fokotany fotsiny afaka manamarina hoe ty ny tompony tany rehefa mifokon'olona sy ny président fokotany manamarina amin'ny olona ray ty ny tompony tany inona no afaka ataon'le olona angalatry ny tany tsy afaka rehefa mifokotany sy ny fokon'olona manamarina amin'ny tribunaly hoe ty ny tompony tany io ty lovan'reto olona reto i tany io tsy afaka anao ninina mihitsy vita anatin'ny fiarahamonina daholo foana hatramin'ny kolokolo any amin'ny domaine fa miainga fiarahamonina foana hoa alamino averiko foana zany alamino ny fiarahamonina manomboka ny fotony de zay fotsiny nena zany hafatro zay fa raha mbo ijery aty atenatenany aty tsika anatin'ny fotoana fohy foana zany de miverina foana anatin'ny fotoana foana de ho reraka eo zany nareo handamina foana anatin'ny fotoana fohy satria aty atenatena fa tsy any fotony no ijerena anazy lay sociologue azo tsara hoe azo le mitovitovy amy zavatra olona zay fa tsy ampy le zavatra lazainy tsy ohatrany teneniko zao fa mbola miodikodina gauche à droite satria efa zatra miaina amle théorie amle narana ampianaranao zay le izy ka bon miverina foana zany mpitondra fanjakana hoe raha tsy zany ny décision raisina hoa de milamilamina kely io situation mpiarahamonina tsy milamina io raha io de miverina ndray milamilamina kely de miverina ndray ary ho reraka araky ny tenin'lay sociologue to mpitandro filaminana ho reraka satria mila hilamindamina kely ray volana roa vola de miverina satria lay fototra mihitsiny no tsy jerena lay fototry ny olany malagasy mihitsiny no tsy jerena
mbola manerina za manome ohatra anareo aminay faritsy Menabe amin'ny kolonely Faneva. Ny tsy miasa rehetra ao anatin'ny fokontany asaina mamboly, tsy maintsy mamboly. Satria zay indray moa no excuse zany tsy fananinazy tsy fanazy tany misy asaina mamboly, misy sakafo, misy fidiram-bola, tsy misy asan-dalo, tsy misy mifangalatra satria samy voky. Zany vahaolana fandaminana fiarahamonina daholo zany, tsisy mifampikasy tanana, tsisy mifanafika. Rehefa mifanaja ny fiarahamonina ifotony rehetra era Madagasikara, milamina ny tany. Fa raha mbola fiarahamonina mikorotana ho any iainatsika eto de ho reraka anareo mpitany filaminana, ho reraka zay mpitondra eo. Zay fotsiny zany zavatra tiako ampita. Mankasitraka tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy.